Mitohy indray tompolasy tompoko vavy ny fivorintsika koa ankafaliana trany no anolorana ny araba sy ny firarian-tsoa ho antsika rehetra tonga manatrika izao fivorina izao. Ilahadinika androany moa dia voamiaritam-barambe arahina fivorina azon'be somaro atrehina andiniana sy anaisana fanapa-kevitra mikasika ny volavolan-dalàna laharana fa 011/2020 momba ny lalàna fe ny fitantanam-bola mpanjakana na sy mpantsina ho amin'ny taona 2024. Iangaviana ary ny ao amin'ny arifenitra ampandroso ny teknisianina avy amin'ny gouvernement. Genial. Manolotra ny araba anao ramatoa sekretera generaly ny ministeran'ny finance izay nisolotena n'Andriamatoa ministra ary miarabanareo teknisianina ihany koa izay mpitsambana ao Amboromaritra sy ny olona rehetra tsy akanavaka. Dia omena anareo teknisianina avy ao amin'ny ministera avy hatrany ny fitenenana. Anareo ny fitenenana tompoko. Soa nella l'ultima Madagaskara come l'ultima diciamo Amboromaritra di sigaretta nella fuletto la soppravi una talibetko adesso può fitenenana niu sostenere il governo sostenere il giuro il carriera e il ministero del carriera si sta dando bola so isika no fanastava fidirindra andorana anty lalàna fety mitetikola mpanjakana fantsina ho amin'ny taona hiavitsika ity raika ambiroapolo sy roa arivo. Falisolavo ny tenanay satria tafahoana eto isika le matofloa ianareo olona nanahirana tokoa nanomboana ny taona ity satria raha no iveritsika fa atratra ny tanjona masamihafa ny lafiny macroeconomika ny fikoresana ny matofloa anatin'izay ny resaka croissance na akarena fobe fitombo ny akarena fobe dia indrisy no zay aby amin'ilay valanaretina Covid-19 fahavalombonan'izay dia somary mihiba-kely zany ny fitombo ny akarena raha vinavina. Ankehitriny raha hodiavitsika ny volana manaraka dia fiveritsika nefa fa mety hisy any miezaka tsy maintsy ho ataotsika fitratsika mba tsy ravoravo tanana isika rehetra fa tsy maintsy hitondra izay ezaka tsy maintsy atao hanatsarana taretana voalohany indrindra eo fidiram-bola mpanjakana izay tasolontsika aloha ny eo amin'ny lafin'ny pression fiscale lafiny teny frantsay tsotsotra hiezaka ihany isika iotan'ny 100 na dia tsy mbola hitataraka loatra hoe firy no mety hitatsika ny taona ity fa voasolona ihany io izay pararetra anankiray izay. Efa fantanareo fa misy ezaka maro rehefa nataotsika soravam-panjakana ankehitriny. Eo anatin'izay dia araka ny fanazavana izay nentina teto dia efa jeretsika akaikaiky io reo fifanarahana amin'ireo mpiadin'olonantoka fantanareo fa efa milamina zao ny amin'ny taim-bola esa-pirenena ary efa azontsika somatsara ny fanampiana eo anatin'ny facilité d'affaires crédit amin'ny volana septembre ny matofilo ianareo olona no misy ny fijerena akaiky hoe aiza ny tombanezaka izay misy tombanezaka amin'ny atao miaraka amin'ny femizany zay hoe mavitanareo hoe izay fanazarana ny lafiny mahasamihafa fananahantsika tamin'ny programa facilité d'affaires crédit zay. Vonato firenetsika tompo nazahoana ny facilité d'affaires crédit afaka mireresika amin'ny maharakasitsika fa
miasa isika nateraka izay tontolo tanterahina ary ny taofrika ny jerena dia firenena vitsivitsy aby no nahavita izany programanasa miaraka ny FM izany. Zay sahetana tofilona tenikenity hoentina sora tokola manasitraka. Raha misy manam-potenenina dia atsangan'ny tanana azy. Raha mbola manan-kambaritsika. Andriamatoa doyen. Monsieur le Président, misaotranao nanome ny fitenenana, Monsieur le Président, nareo mbro maharitra, tsika lolona rehetra, nareo avy any amin'ny gouvernemanta sy ireo tekstana miaraka aminao tarinao Andriamatoa minisitra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Efa lava ny adevitra natao teto zay. Zahay ato dia tiako marina, fa tsisy mpanohitra ato. Tsisy mpamalakira ato, fa sénateur mandray ny andraikitry ny fenino ato. Ka raha misy milaza hoe boîte aux lettres ny ao sy marina zany, ary ho lany io rehefa avy eo, fa tsy misy ato sy andaninana io. Ia, satria pesaka ny ezaka atao mamadika ho zavatra azo sapaitanana ny velirano zay efa ny fanarahan'ny président Andry Rajoelina tamin'ny firenena malagasy. Zay ilay ny dikany tia. Mamadika anazy ho tena hasa azo sapaitanana fa ho tonga any amin'ny vahoaka. Saotranao, Monsieur le Doyen. Volan-dalàna laharana fa 011/2020 momba ny lalàna mifehy fitantanam-bolam-panjakana na sipantsina ho amin'ny taona 2024. Iza no mandany an'ity volavolan-dalàna ity miaraka amin'ny fantsina nataon'ny antenimera-pirenena taminy. Atsakana. Eny ary. Iza no mitsipaka. Iza tsy milaza ny heviny ny saotra antsika rehetra tompo. Amara zany fanolanian'ny antenimera-ndolona miaraka amin'ny fantsina nentin'ny antenimera-pirenena ny volavolan-dalàna laharana fa 011/2020 momba ny lalàna ny fe ny fitantanam-bolam-panjakana na sipantsina ho amin'ny taona 2024.